Tratry ny pentekostsika rehetra. Ny pentekosta dia fety manokana ho an'ny kristianina. Mialohan'ny hizarantsika ny tenin'Andriamanitra dia ndoa hivavaka aloha isika Andriamanitra, misaotra anao, midera anao, mankalaza anao. Raha ohatra omenao fotoana indray izahay hampahatsiaro ny lanjan'izany atao hoe pentekosta. Aoka ny fanahinao masina ny aloha lalana, ary aoka ny sitraponao koa no tanteraka. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amen. Ny fanahy masina, momba ny fanahy masina no ny resantsika. Ny tenin'Andriamanitra hiaingantsika dia ny voasoratra ao amin'ny filazantsara ny Lioka 2:17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: koa raha ianareo na dia raha tsy azy malala ny mezavatsoa any zanakareo, tsy mainka avany ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Voalohany indrindra aloha zany dia zao: o kristianina, andao tsika angataka, tena anamafy foana hoe aloha hiaraka amintsika amin'ny fanahy masina, satria fanahy masina no Andriamanitra ety an-tany miaraka amintsika. Fa maninona moa isika no hidongy an'izany? Satria ny voasoratra ao amin'ny Romana 5:12, Romana 5:20 dia hoe: fa izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Zany hoe raha kristianina isika ka tsy tarihan'ny fanahy masina dia tsy zanak'Andriamanitra. Mino aho fa ianao izay miaino na dia iray tsisy anaiky hoe za tsy zanak'Andriamanitra zany. Za efa manana an' Jesosy Kristy, efa nino izay ny rehetra nandray azy dia menihery tonga zanak'Andriamanitra, dia avy hoe za indray za tsy zanak'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy tena hidongy ianao hoe tario fanahy masina, aoka tsy za tsy zay tiako no ataoko, fa araky ny fitarihan'ny fanahinao masina, satria izay ny porofo anankiray fa zanak'Andriamanitra. Dia inona ny soratra masina zay ohatrany hoe anamafisana an'izay? Dia ny voasoratra ao filazany tsara amin'ny Matio 5:5 hoe: sambatra amin'ny madio apo fa izy no ahita an'Andriamanitra. Zany hoe ohatrany hoe misy mpanompon'Andriamanitra nalaza nafinaritra anao hoe ny kristianina dia manana vavony anankiroa izy. Vavony iray dia ny fo, mandray ny fampianarana, mandray ny vavaka, mandray momba an'Andriamanitra. Fa ny vavony anankiray le iraisana amin'ny olona rehetrarehetra zay na tsy kristianina azy izy. Dia io zany no rombahana hoe anisan'ny zavatra anankiray ahafahan'ny fanahy masina miaraka amintsika dia mifananantsika fahadiova-po ninninona zavatra mitranga. Dia ny soratra masina koa mbola manamafy ao amin'ny Salamy 1:50, andininy 1:12 hoe: amorony fo madio Andriamanitra ary avaozy iorona marina fanahiko ato anatiko, aza manahary hiala eo anatrehanao, ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Wow! Aza tena hoe midongy mihitsy zany Andriamanitra hoe amorony fo madio mety mandrekaka manodidina indraindray, mety mitebiteby mety fantako zay mety mitrango eo amin'ny fiainako, fa zao amorony fo madio aoka ny fanahy masinao tena hitoetra atao poko satria za te ho zanak'Andriamanitra, za te ho tarihan'ny fanahy masina. Aksisika ny fanjakan'Andriamanitra mila rombahana. Ianao zay miaino io manana fahasahina mba hoe ahoana ny ataoko Andriamanitra mba hahatonga ho tarihan'ny fanahy masina. Fanahoana moa efa toriana foana ngeny ny pentekosta, efa toriana foana ngeny fanahy masina, fa nahoana isika no midongy an'izany? Satria misy tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tsy hoe manana fanahy masina tsika dia izay dia mijanona amin'izay fotsiny, fa misy tanjon'Andriamanitra zay tsara hotratrarintsika raha mbola velona ihany koa. Dia mba ina vita mission inona le mission? Ozy izy ny soratra masina ao amin'ny filazantsara ny Jaona 2:10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: tsy ianareo no nifidy fa izao no nifidy anareo, ka hanindry anareo mba handeha sy hamoa, mba haharetany vokatrareo, mba omeny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Isika zany olom-boafidin'Andriamanitra dia zao tsy olom-boafidy fotsiny amin'izao tsika, fa olom-boafidy mila mamoa. Ianao zao raha eto izy hoe mila mamoa, tario Andriamanitra mba mila mamoa. Inona ny vokatra avy tamiko manokana? Satria za manana ny fanahy masina. Dia mila amin'izao pentekosta zao zany tsy le fahatsiarovana hoe fa na ny orinasa na tsy haiko na fikambanana dia manao le atao hoe évaluation, ohatrany hoe manao jeritodika zany namove enao enao ngefa natao amoa miaraka amin'ny fanahy masina, zany hoe miaraka amin'ilay fitarihan'Andriamanitra. Na manam-pahaizana ary ianao dia ny fahaizanao araky ny fitarihan'Andriamanitra, na manam-bola azy ianao dia ny fampiasanao vola araky ny fitarihan'Andriamanitra. Misy teny anankiray izay mampieritreritra be ao
ao amin'ny soratra masinao hoe inona natao hoe olona mahatoky, inona natao hoe olona mahatoky. Za mino fa nytianao nytiatsika de hoe natokisan'Andriamanitra tsika tetỳ tany. Kristianina eto ny resaka, manana fanamasina tsika ny resaka. De inona ary ny dikany? Osy izy ao Matteo 5:20, 2:20, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no nanatina ilaina ndray talenta 5, de nitondra talenta 5 koa izy ka nanao hoe tompoko, talenta 5 natolotra ao ahy, indro nahazo tombony talenta 5 koa aho. Hoy ny tompony taminy. Tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky, mpanompo tsara sady mahatoky. Natoky tamin'ny kely ianao de ho tendreko mpanapaka be, midira ny fifalian'ny tomponao. Ianao zany ianao io. Za mino fa manana fanambin'izany ianao. De tianao hoe holazain'Andriamanitra ianao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, mahatoky ianao sady tsara. Midira ny fifalian'ny tomponao satria ahoana? Nahay nampitombo an'izay zavatsoa nomen'Andriamanitra anao. Mame ohatra hoe raha tsy niaka tamin'i Jesosy ianao ohatra mora miteny ratsy be avy ianao mona voavelaveloko ianao de lasa niova ny fonao de lasa niova ny fiteninao. Fa ianao ve navita olona anankiray koa mba hiala am'le teny ratsy? Ohatra zany ny fitoriana filazantsara moa de hoe olona very hevitra sy ny sisa de lasa nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Ianao ve nitaona olona hiverina amin'Andriamanitra? Ianao ve nitaona olona anankiray mba hahatonga ny am-piangonana hitombo olona anankiray anara-dian'i Jesosy Kristy? Ohatra zany. Fa ny fanambotsika manana fanahy masina de zao, ianao io de olona mahatoky, ianao io atokisan'Andriamanitra, ampiasao zay afaka ataonao. Hoe tombavaka ny olona, nisy vokatra ve rehefa nitondram-bavaka ianao? Tondram-bavaka fanarary, tondram-bavaka fa nikorotana ny fiainany, tondram-bavaka fa nisy fanambadiana ny korotana, na tsy fantako hoe fanahy masina mampatsiaro indray am'izao fotoana zao hoe za ozy ny fanahy masina zay Andriamanitra ao amintsika afaka mampiasa anao hitondra fanovana, atonga ny olona ahery, atonga ny olona alala ny mazava-dehibe an'i Jesosy. Fa ianao ve matoky, olona matoky? Misy soratra masina anankiray zay omenatsika mampieritreritra. De ny voasoratra amin'ny Romanina 5:20. Ozy izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa izao zavatra rehetra izao de samy manifantatra ka miandro ny fampisehoany reo zanak'Andriamanitra, averiko tsara. Fa izao zavatra rehetra zao dia samy manifantatra ka miandro ny fampisehoany ny zanak'Andriamanitra. Zany hoe ny ranomasina, tsy haiko ny manodidina rehetrarehetra de miandro ny fampisehoany ny zanak'Andriamanitra. Hoe si matoa simba ny tontolo iainana de tsy ao le fampisehoany ny zanak'Andriamanitra. Matoa mikorotana ny ankorona de tsy ao le fampisehoany ny zanak'Andriamanitra. Ahoana ny ahafahany sinjay fampisehoany ny zanak'Andriamanitra? Eto aloha zany mazava tsara, tsy hoe fampisehoany fiangonana A na B na tsy fantatro, fa fampisehoany reo zanak'Andriamanitra rehetra. Andriamanitra ho anao zay miaina io, tiany anao fampisehoany ianao avy amin'ny fanananao fanahy masina mba hahatonga anao hitondra vokatsoa ho any manodidina anao. Ianao le fahazavana, ianao le fahazavana, ianao le soratana hoe namaizina ary manarina ny tany ao aminao ny mpisamy mazava. Pentecoste ny resaka eto. Misy ohatrany mahafinaritra kely ty hoe amin'ny 3:30 2033 de 2 taona no taona nandaozany Jesosy an'ity tany ty. Ianao io andaotsika anao cadeau ho an'i Jesosy, andaotsika anao zay hafaliny zao de efa manomana cadeau ho azy. Izy efa navita ny zavatra rehetrarehetra, efa nomeny antsika ny fanahy masina. Inona ny zavatra homaninao azy manomboka amin'ity Pentecoste ty mandrapatonga ny 2033 hoe za de hiezaka Jesosy anadino zavatra any aoriana, anavao ny fanoloran-tena, mifona fanatoritory. Fa manomboka izao zay mba kely ananako de ho ampiasaiko. Tsy anaratsy afa hifona ho an'ny olona zay manao tsy mety, amela heloka de hitory ny famela-keloko. Na tsy fantako inona zay zavatsoa ao anatin'ny soratra masina miaraka amin'ny fitarian'ny fanahy masina. No ianao io isy fanovana, isy zavatra hitanga mahafinaritra, isy falon'ny tontolo, falon'ny tontolo satria ianao anao fampisehoana vavaka isika. Andriamanitra raha nay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fanahy masinao misaotra ampiasanay
hitondra vokatsoa ho amin'ny ho avy. Jesosy eo te hanomana n'lay fanomezana tsara indrindra zay teny zao de efa miomana sady manomana ihany koa amin'ny fiavianao tsy fantatra rovina ianao ny tonga fa zay aloha mba takatry ny sainay hoe anomana kadô tsara zahay ho anao Jesosy, hiezaka zahay mba ho isan'ny fitaovana mba anaovan'le mba isan'le anao fampisehoana izahay avy amin'ny alalan'ny fanamasina ka hitondra vokatsoa ho any manodidina anay, anafainganana ny vinanao de ny fifoazam-panatanteraka, ny lohalika rehetra ndohalika aminao, ny lela rehetra anaiky fa ianao Jesosy ny tompo, na izy na izy voasoratra zany. Okzay mba anana anjara brika am'zany. Apio zahay tompo mba tsy lay fahitana ndray no mibahana ty aminay fa tena lay fanahy masinao no anananay fanantenana ka na inona zavatra hitanay de tsy iny ny tompo teny farany fa ianao Jesosy ny tompo teny farany, ary hiatrika izahay ary ianao ampandresy anay satria ianao ny fanarisan'izao tontolo zao ka zay zavatra nataonao zay asa nataonao de mbola ho ataonay koa. Ampio tsy vitanay zany fa vitanao amin'ny alalan'ny fanahy masina zay aty anatinay. Misaotra sady satria zay efa mino fa andresy matoa zay mandroso e de misaotra mampandresy anay satria manoatra no mpandresy izay zany no voasoratra. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tantamin'ny Pentekosta de mahery izy daholo.